Salasiana-pavy malala ampivaliana indray no ionatsika eto ankehitriny. Andro fahadimy sahady isika ato anatin'ny 10 andro fiaraha-mivavaka. Noho izany dia fifaliana manokana ny manasatsika mba hanjoy mandrakarivo ity 10 andro fiaraha-mivavaka ity. Ana fotoana izay iarahantsika mivavaka isika, ana fotoana azona mitondra eo am-pelatan'Andriamanitra izay manahirana antsika ny vavaka fangatahana zany, ny vavaka izay fisaorana izay tiantsika isaorana an'Andriamanitra, ary tsy adinontsika ao anatin'izany ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra isika satria nomeny tombonandro, tombo-potoana ary tompo-pahasoavana indray mbola azontsika mandre ny tenin'Andriamanitra. Koa mialohany andraisantsika ny loha hevitra fahadimy mitondra ny lohateny manao hoe ho amasinina ny anaranao. Izany no loha hevitra fahadimy, ho amasinina ny anaranao. Manasanao manokana hivavaka, andeha hiara hivavaka isika. Jehovah ray masina tsara ro ankehitriny, dia andre ny teninao zahay ary handray izay voalaza ny teninao. Amin'ny fahatarana ny sitraponao ary mitenena aminay Tompo, fa miaino ny mpanomponao nan Jesosy. Amen. Ao anatin'ny vavaka izay nampianarin'ny Tompo, ity andalateny voalaza ao amin'ny soratra masina ity, ho amasinina ny anaranao. Inona moa no hevitra izany? Izany loha hevitra lehibe izany no voaboasantsika ao anatin'ny minitra maromaro mba azontsika mandray izay tian'Andriamanitra hampitaina amiko so aminao manokana. Ary mety efa manokana aminao izao hafatra izao mba hahatonga anao andray ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra, ka afaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra sy hanamasina an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 5:7. Mateo 5:7 azafady. Mateo 5 dia eo amin'ny 9:9. Aoka azava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Eto dia mazava tsara ny fanambarany ny soratra masina. Aoka hazava eo mason'ny olona ny fahazavanareo. Napetraka ho fahazavana zasy ianao. Napetraka Andriamanitra mba ho jiro anazava amin'ny faritra rehetra. Ary ao anatin'izany fahazavana izany dia mampiseho fa misy ny aizina izay manarona ny tany. Be dia be ny olona manodidina anao, manodidina antsika, fiarahamonina, miaina ao anatin'ny aizina. Aiziny tsy fahalalana, aiziny tsy fahafantarana, tsy mahalala ny lahanao izay tokony ho alehny. Eny na ny zavatra iseho rahampitso azy. Mila ako, mila anao mba ho fahazavana. Anazava ny olona, hamantarany hoe ato ny lalakombana. Ho avy Jesosy. Amarana ny zavatra rehetra, manavaolana ho anao Andriamanitra. Anova ny fiainanao. Izany rehetra izany nefa dia mila anao mba ho fahazavana. Mba haneho ny hatsaran'Andriamanitra, haneho ny voninahitr'Andriamanitra, ary ho taratra zany hatsaran'Andriamanitra izany. Isan'andro dia miezaka ny manasa atsika mba ahazo tsara izay tian'Andriamanitra ho lazaina. Zakariva eto amin'ity toerana ity, ary manasa atsika ihany koa mba handre ny tenin'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra izay handrenesantsika izao fahantarana izao. Ao anatin'ilay teny manao hoe rainay izay ny an-danitra, dia ny toyny hoe ho amasinina ny anaranao. Vavaka nampianarin'ny Tompo zany. Andriamanitra dia feno fahamasinana, ary any an-danitra ny misy azy, feno azy ny toerana rehetra. Ao anatin'izany nefa no nakana n'ilay teny grika antsoina hoe agias. Dikan'izany dia hoe masin'Andriamanitra. Ny fahamasinan'Andriamanitra dia efa ho aminy, ka tsy niezaka izay ataontsika no hahamasin'Andriamanitra. Fa efa masina izy. Saingin'izao isika kosa mila manatona an'Andriamanitra mba ho feno izany fahamasinana avy amin'Andriamanitra izany. Hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 1:4-7. Fa izahay dia natao ho fizahany izao rehetra izao. Izaho zany, ianao zany, dia natao mba ho fizahan'ny olona, ho tazamin'ny olona, ho jeren'ny olona. Ary ny apôstôly Paoly dia niteny ihany manao hoe ianareo no epistily velona mandehandeha vakinay.
ny olona dia mitazana atsika, ny olona mizaha atsika, manara-maso atsika ny olona, ary araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, dia jeren'ny olona zany tsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika hoe reny hony zany ny zanak'Andriamanitra, mitondra ny anarana hoe kristianina, ny anaran'ny Kristy no fototra zany kristianina izany, dia manara-maso atsika ny olona amin'ny fitondran-teny, amin'ny fomba firesaka, amin'ny fomba fanao, fahamarinana, fahitsiana, dia mitazana atsika ny olona, dia mifantahina mipetraka ary apetrako amiko sy aminao dia hoe inona ny tazan'ny olona eo aminao rehefa mijery anao ny olona, mba tazan'ny olona eo aminao ve ny voninahitran'Andriamanitra, tazan'ny olona eo aminao ve Kristy, azadino fa indraindray dia zavatra hafa ny tazana fa tokony ho tazan'ny olona eo amintsika Andriamanitra. Rehefa nidina avy any amin'ny tendrombohitra Mosesy nitondra ny didifolo, niona tamin'Andriamanitra, nifandray tamin'Andriamanitra dia ny zavatra nafinaritra dia zao, namirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra izy, ary nangataka ny zanak'Israely manao hoe aleo ianao no ite satria niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Dia avy malala ianao rehefa mifandray amin'Andriamanitra dia mba miseho aminao ve ny voninahitr'Andriamanitra, famirapirantan'Andriamanitra ve ny tazana eo aminao, so sanatria ianao no hita. Indray andro dia niantso ny pastora, niantso mambra maromaro tao amin'ny fiangonana izay nisy azy, dia nantsona ary rehefa tonga reto mambra maromaro reto hiary hivavaka dia nisy ny teny manao hoe tena miala tsiny fa tsy ho avy any zay tsy ho avy, dia hoe fa ahoana, ina ny olana fa nahoana nareo ny tsy ho avy, ka zao raha mbola mivavaka ao rianina sy rianina dia tsy ho any zay satria ratsy fanahy reny, tsy mba manam-pitiavana, loza be, tsy mba manaja ary mahamenatra, mampirafy, jangajanga, mampijaly ny biby fiompy ary mitratrevatreva, mandratra rehefa miteny, mampalahelo, ka raha mbola ao reny zay tsy ho avy. Dia malala iza ny tazana eo amintsika, fa mijery atsika ny olona, manara-maso atsika ny olona, isika ny tazana, tsika ny solitenan'Andriamanitra, tsika no solitenan'ny Kristy, tsika no ambasadorony Kristy. Noho izany dia mila manatona n'Andriamanitra isasy anao, manatona n'Andriamanitra, na dia tsy tanteraka azy, tsy mendrika azy, na dia be raha fahalemena eo amin'ny fiainantsika, dia mila manatona n'Andriamanitra isika. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana, na dia manana ny clé matoetra anao azy ianao amin'ity androany ity, dia miantso anao Andriamanitra mba hanatona azy, manatona n'Andriamanitra ry hava-malala. Fa hain'Andriamanitra manova ny fiainanao, hain'Andriamanitra mamboatra ny fiainanao, hain'Andriamanitra ny maneho fahasoavana, fahagagana ary fahagagam-pahasoavana eo amin'ny fiainanao. Te hanamboatra anao Andriamanitra. Tadidinao angambany nisy fotoana rehefa tsy namokatra ny aviavy dia hoy Andriamanitra manao hoe aleo aloha hiala nenina amin'ity taona ity fa mety hamokatra ihany izy. Azon'Andriamanitra atao ny manova ny fiainanao. Betsaka ireo naolana teo amin'ny fiarahamonina fa niova rehefa niona tamin'Andriamanitra, manatona n'Andriamanitra, dia afaka amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jakoba 4:4, mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka. Tian'Andriamanitra isika ny anatona azy, angataka amin'Andriamanitra. Fa indraindray tsika mangataka fa tsy mety mahazo, diso fangataka. Dia hava-malala indraindray dia ny fiainana ranofy ihany ny zava-dehibe amintsika. Indraindray te hisongadina eto amin'ity fiarahamonina ity, indraindray dia ny firehariana sy fizahozahoana no tiantsika hasandratra. Diso fangataka fa ny fanetretena ny ilain'Andriamanitra. Izay manome voninahitra dia omeko voninahitra. Ka ny fanamasinana n'Andriamanitra ry hava-malala dia ny fanomezantsika voninahitra an'ilay Andriamanitra izay niantso antsika. Aoka ianao hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiteninao,
angatao Andriamanitra alova ny fomba fiainanao, fomba fiteninao, taona vaovao ankehitriny. Aoka mba ho vaovao fiainanao, vaovao fanatonanao an'Andriamanitra, vaovao fomba fivavaka, fianarana ny tenin'Andriamanitra, vaovao fomba fiainana manontolo. Tiako, raha anao fanandramana vaovao iaraka amin'Andriamanitra ianao, ka angataka amin'Andriamanitra ary anokana fiainanao eo ampelantanan'Andriamanitra. Ho amasinina ny anaranao. Rehefa manamasina n'Andriamanitra ianao ka manome voninahitra azy, dia ho amasinin'Andriamanitra ihany koa ianao. Zay manome voninahitra an'Andriamanitra dia homeny voninahitra. Zay manamasina n'Andriamanitra dia ho amasinina, satria aoka ho masina ianareo, satria masina ho Jehova. Ka dia ny firariana dia mba olo masina isika. Masina ianao satria ho feno ny fahamasinan'Andriamanitra. Ka na dia mpanota feno eto amin'ity tany ity azy, na dia ahitikitiky ny olona eo amin'ny fiarahamonina azy, rehefa mandray an'Andriamanitra dia ho afindra an'Andriamanitra ao aminao ny fahamasinany. Ary ho feno ny voninahitr'Andriamanitra ianao, amirapiratra eo aminao ny fahazavan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Aoka ana fiainam-bavaka manatona an'Andriamanitra. Saika manokana ianao amin'ity androany ity mba hanokana fotoana. Raha manana fotoana ianao hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 270 minitra mba hanokana fotoana ivavahana, ataovy izany. Akatony ny tranonao dia mitokana manokana, mivavaka mitalao amin'Andriamanitra, mangataka ny fahamasinan'Andriamanitra mba hifindra ao aminao, amirapiratra ao aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Ka na aiza na aiza tany alehanao dia hiteny ny olona manao hoe anaraka anareo tokoa izahay, anaraka anao izahay, fa hitanay fa mombanao Andriamanitra. Mila fantatry ny olona ary azony olona antoka isika fa miaraka amin'Andriamanitra. Tsy voatery hiteny ianao manao hoe zany e kristianina e, zany e miaraka amin'Andriamanitra e, fa tahazany olona zany. Tsy mila hamarinina miaraka amin'ny soratra masina zany, fa ny fihetsikitsika, ny fitenitsika, ny fiainantsika, ny fifandraisantsika amin'ny olona ny amantarany olona fa olona niona miaraka tamin'Andriamanitra isika. Rehefa nametraka fanontaniana tamin'ny Petera, ilay vehivavy kely anankiray, raha nandà Petera nilaza fa tsy mahafantatra an'i Kristy, dia hoy ilay vehivavy manao hoe ny fiteninao dia miampanganao fa olona efa niaraka tamin'i Kristy ianao. Rehefa malala, aoka ho hita eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fitenitsika fa miaraka aminao Kristy. Ary na aiza alehanao dia apetrao ampelantanan'Andriamanitra ny fiainana, fa afaka manova antsika, mamboatra antsika Andriamanitra, manova ny fiainanao Andriamanitra, ary amianao fiainana vaovao indray Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika, hanokana fotoana fohy mba hivavaka ho anao amin'ity androany ity. Dia hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra, ho amasinina ny anaranao, tia hanamasina anao zahay, tia hanokana ny fiainana ho anao zahay, tia hanolo tena ho anao zahay. Indraindray nefa dia nanala baraka ny anaranao zahay, nanao tsinotsinona ary betsaka ny olona efa tafotohina tamin'ny toetra anay sy ny fomba mampanao anay. Jesosy malalo fona zahay, ary mangataka manokana izay olona miara-mivavaka amiko ankehitriny, ianao ny mba hikasika ny fiainany manokana. Ka raha tsy nety izy tamin'izay dia hovay amin'izao anio zao. Amboary ny fiainanay Jesosy malala, atao mifanaraka amin'ny sitraponao, ary aoka mba hamirapiratra aminay ny tavanao toy ny famirapiratra ny tavanao tamin'i Mosesy, toy ny fiovan'ny fiainanao no fiovan'ny fiainanay. Jesosy malalo, reto mpanomponao marobe izay manolo tena ho anao, dia aoka mba ho tazana fa miaraka aminao tokoa. Amboary ny fiainanay ary meteza hanova ny fiainanay ianao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Samy ho tahin'Andriamanitra isika tsiraray avy, ka na aiza toerana misy atsika dia hanome voninahitra an'Andriamanitra manakariva. Hitahanao Andriamanitra, androtsaka ny fahasoavany aminao. Amen.